commune Ranomafana ao anatin'ny district Brickaville lalana andalovana avy any Antananarivo makany Toamasina. Anatin'ny district Brickaville commune faharoa misy amin'ny Ranomafana raha miala amin'ny fisarahana ny districtny Mandasibe. Mandalo Mandasibe zay vao tonga eto Ranomafana dia mandalo commune fahatelo Antsapanana zay vao tonga tanteraka Brickaville. Le fokotany sivy mandrafitra amin'ny commune Ranomafana. Ny agnatin'ny commune Ranomafana eo amin'ny 7 aloha zany ny sekoly. Anatin'izay misy ny EPP dia anatiny ihany koa mbola EC ny filazana anzy commune école communautaire. Dia misy lycée anankiray ny eto, dia CG anankiray, dia misy CG annexe anankiray fokotanina Antongobato, dia CG annexe anankiray ndraiky koa fokotanina Pasitotsy. Ny fahasalamana no voalohan-karena araka amin'ny fahafantarantsika azy ato anantany manahoana ny foto-drafitrasa mahakasika amin'ny fahasalamana. Misy an'ireo hôpitalim-panjakana ve sy ireo fakana fanafody ho an'ny marary raha sanatria misy zany eto amin'ny tanàna. Zany araka ny foto-drafitrasa ara-pahasalamana dia misy eto saika misy eto moa zany CSD anankiroa, dia ny anankiray moa eto CSBD amin'ny avaravahatra andefanao Antongobato. Dia io moa zany araka ny raha zay dia misy fanafody dia misy case sanitaire ao avaravaratra ao koa satria midadasika le velarany ihany dia ohatrany manahirana be manao mitondra olona sy salama zany raha. Ny implantena case sanitaire zao any 20 km miala eto, dia misy koa tia 9 km miala eto, dia misy fikasana koa tena limitinay sy radanaka ho asina koa any amin'ny 20 km miala eto. Fa oka miasa hono no Andriamanjaka hoy no bolam-pitenenana aiza ho aiza zany ny fameloma-tena ny olety mpiompy avokoa ve mpandraraha avokoa zay sa mpiasa birao avokoa. Misaotra amin'izay fagnontaniana. Raha ny Ranomafana ny resahana dia ny 20 isan-jato aloha dia mpamboly ary miaigna amin'ny fambolena ny tegna ankabetsahan'ny olona. Raha ny fambolena indray zany ny tegna mampalaza ny Ranomafana dia ny voly akondro ary miavaka manokana amin'ny district ny Brickaville Ranomafana raha resaka akondro ny resaha. Misy ihany mamboly sakaitany, misy koa mamboly tamotamo, indrindra fa ny voankazo sasansasany. Fa raha eto moa zany dia tegna fotokarena le olona dia ny akondro. Fa misy koa ny mpivarotra, misy koa ny mpanao asa-tanana. Misy ny mpivarotra, maromaro ihany ny mpivarotra. Mpanao asa-tanana koa zany eto dia anisan'ny fonjeo be ny tanàna dia efa nieritreritra ny hoe association. Misy mpanamboatra rindrim-bolo mandeha avy eto 1 kilomètre Bedary dia misy mpanamboatra rindrim-bolo le fanaovana rindrina trano reny misy. Tanjon'ny fitondrana ankehitriny ny fiarovana vahoaka sy ny fananana indrindra resaka tsy fandriam-pahalemana anisany mikaikaiky avokoa ny ankabeazany ny eran'i Madagasikara. Dia aiza ho aiza antsika eto amin'ny renivohitry ny commune eto Ranomafana Est amin'izay tsy fandriam-pahalemana zay milamina sa tsy milamina avao. Ny amin'ny fandriam-pahalemana zany aloha ny eto tampony vohitra ny commune Ranomafana misy brigady gendarmerie anankiray eto. Dia anatin'ny fokotany ihany koa mbola misy brigady routière. Dia agnatin'izay moa zany
ny fiarovana amin'ny fandriam-pahalemana dia manana le carte mobile zay a isaky ny tanàna farany tsisy anankiray fa roa isaky ny tanàna ny carte mobile anay a dia ny agnatin'ny commune Ranomafana zany manana police communale telo izay ary mety mbola hokasena ho ampiana azy io fa miankina amin'ny toe-java misy ahafahana magnatanteraka an'izany fa manangana n'le andro masom-potony olona ihany koa zany zay ny olon-dratsy moa zany tsy lozany ihany fa mbola azo lazena eo ihany zany ny fandriam-pahalemana eto Ranomafana. Ararotina fahita fahazahonanao monsieur le maire satria lavidavitra ty toerana ty a inona ny mba mety fangatahanao apita amin'ny fitondrana faobe mahakasika an'ity commune Ranomafana Est ty. Ny zavatra tiana angatahana zany aloha maro e fa zay moa zany manana an'le tetikasa zany hoe manana PCD zany zay fa vitanay ata tamin'ny mandata aloha dia mbola tohizan'izay mihitsy zany ny tetikasa programme fa agnatin'ny fanatanterahana iny misy foto-drafikasa maro ohatra hoe todrano na fanaovana trano sekoly fagnatsarana lalana misy tetezana tokony ho atao fa le izy zany le vola hoentina magnatanteraka an'andro moa zay satria zany zay anatin'le tanàna andalovan'ny pepina Ambatovy dia misy ristourna any Ambatovy zay efa nanombohany niasa teto zany ary isan'izany navitany ny commune io navitany tsena io dia misy lycée ihany koa zay efa amin'ny étage voalohany fa niantona zany iasa io nohon'le ristourna any Ambatovy tsy mbola navoaka ny fanjakana dia eto zany zay io zany mba tena taraina ame maso satria na le vahoaka zany miandalo satria efa nampany antenenana io araka n'le programme zay efa napetraka dia ary i projet eo azy alefa nalefany fanjakana dia tsy fantatra moa zany izy io fa ny tegna iriny zany dia mba fivoahan'izay satria moko zany recette propre ho an'ny commune zany hoe ristourna zany dia raha mba tanteraka io dia maromaro ny zavatra hoetreretiny eo tanteraka ny le agnatin'ny PCD. Mankasitraka akatoka ny 26 efa akatoka ny fankalazana ny firenentsika zao aiza ny fanomanana commune an'izay dia inona ny teny fanentanana ary ho an'ny vahoaka eran'ny Ranomafana Est avy amin'ny ben'ny tanàna. Ia amin'ilay fankalazana ny fety-pirenena dia amin'ity androany ity zao vao niatika kelikely mihitsy zay vao nagnatanteraka fa fandiovana faobe satria efa ny anay zany fomba rehefa mialoha aloha dia mainka an'le solon-tegnany sehatra misy dia mametraka ho komity zany mpandrindra an'izay fankalazana fety-pirenena zay dia efa natomboka anay hatra tamin'ny herinandro fanentanana ny vahoaka satria tsy maire ihany zany nahazo fahaleovantegna zany fa vahoaka malagasy rehetra dia samby tokony hatsaro-tegna ny tsirairay zany hoe ho tompony ary tokony ho fiera am'izay le fahaleovantegna zay zany dia manentana vahoaka vo ndravana kely zay nanentana vahoaka samby andre anjara fanadiovana indrindra fa mifahafoizantegna mba ho hita aneo hoe tegna faly ny vahoaka fa nahazo fahaleovantegna.